Miarahaba antsika rehetra. Androany Alasinainy 8 Janoary 2024. Manao an'izao sahaza manodidina an'ilay resaka relance économique izay misokatra ankehitriny izao. Ohatran'ny tonga saina be aloha fa ny kabary ny ao anatin'ny kabary dia tsy miova. Raha ny manaraka ny resaka relance économique hatramin'izay zany tsika dia izay foana ny kabary. Ambany be ny productivité à Madagascar, ambany be ny participation an'ny secteur privé, 98% ny mpandraharaha malagasy dia informel. Dia androany zany dia mbola izay ny resaka. Teboka anankiroa telo no entiko resahana aminareo. Voalohany indrindra dia ny hoe teboka voalohany dia raha ny kabary ny Andriamatoa Mikael Randrinirina dia milaza fa misokatra androany aloha zany ilay assise momba ny relance économique dia io efa nisy foana. Izany assise pour la relance économique izany tsy vao androany, efa 2015 nandeha tany Paris ny malagasy nanao ny conférence des bailleurs et des investisseurs. Dia raha hoan'ny olona tena sérieux ny resaka fampandrosoana dia tsy mipetra-potsiny amin'izao zany fa mba mijery ny natao teo aloha. Voalohany indrindra ilaina zany ho an'ny olona sérieux iaho ny mamaky ny zavatra ny fanarahana tamin'izany hoe conférence des bailleurs et des investisseurs natao tany Paris zany. Izay ilay conférence des bailleurs dia talohan'izay efa nisy resaka koa momba ny tany 2002 après 2002 ny crise dia nanao conférence des bailleurs koa mbola tamin'ny Paris nazahoany ara-valmanana amin'ny fampitsoran-drosa 2,777 477 millions de dollars. 2026 dimy amby roapolo taona aty aoriana zavatra anankiroa no mitoetra. Miafosa be ny trosa Madagasikara mihamandra potika ny foto-drafitr'asa Sarimanontolo ary tsy maraka ny olona. Tamin'ny kabarin'ny teboka amin'ny olona hoe kabarin-gay Mikael Randrinirina io dia tamin'ny 1988-90 ny MFM ny tompokilay professeur Links rehefa nampianatra dia niteny izy hoe mpahafantatrareo moa izy bulletin-nareo rehefa nirinana izany dia hifandritahana amin'ny olona. Misy zavatra be dia be zany lalina be ny tenen'ny professeur satria amin'izao fotoana izao dia asaina mihitsy nataoko teo ilay izy hoe entrée bananaka sortie malalaka miditra amin'ny bananaka eto daholo izany izay te hiditra fa dia mivoaka malalaka koa izay ariana tiana hivoaka. Mbola miverina amin'ilay filazan'ny ka hiady amin'ny bulletin Madagasikara daholo ezany anjaranay isokafana ny fitrandrana renakibon'ny tany, isokafana ny izao rehetrarehetra izao dia hozy izy ilay vahiny rehetrarehetra aiza ny anjaranay hiady an'ilay bulletin Madagasikara. Tsy ilay bulletin nefa ny tena tian'ny professeur nono nampitainy fa hoe io arenanao io ka hatrany zavatra ekinan'ny fofinainanao ary dia diva ny vahiny aminao. Apetaka koa ny azy tsy izay anefa n'izany fa anisan'ny zavatra anankiray ny tenen'ny professeur Links Germain Rakotandray hoe ngeza be ny tsy fahafahan'ny malagasy miresaka ny atao population et démographie. Farisahirana zany ny fanazavan'ny colonel Mikael Randrinirina hoe
Mandritra ny telo isan-jato foana ny tapitombon'ny mponina. Dia hoy izany hoe eny tompoko, mihoatra an'izay ary io 3,2. Ary rehefa nihoatra an'izay 3,2 izay izy dia nanangana ny politikany ary nametraka ny politikany izany olona hoe professeur Rakotondrainy Germain sy professeur Manandafy Rakotondrainy izany no teny hoe rehefa tonkajy anie raha olona dia tsotra ilay ila resahana population et démographie. Ny resahana ny population démographie dia miteny izy hoe aiza ny olona misy, aiza ny asany misy, ahoana fitombon'ny mponina ary ahoana indrindra ny andraikitry ny fanjakana mametraka ny filana fototra momba an'izay population et démographie izay. 3% aussi ianao ny fisonotry ny mponina. Dia efa calculen'ny olona izany tamin'izany androany eo manodidina ny raha 30 millions tsika ny ny 3% 30 millions zany dia efa manodidina ny 1 million d'individus à chaque année teraka ary à chaque année qui entre dans le secteur du travail. Il y a chaque année 1 million de personnes qui sont capables de produire. Eto nefa izany ny resaka dia inona ny politika? Tsy vitany hoe politika fotsiny ny resaka filana fototra, fa ny politika indrindra ny asa ho an'ny olona. Hatreto manamarika ny politika natosiky izy mirahalahy dia hoe tsara ho antsika izy ny mianatra momba ny Petit Dragon ka nanangana an'ireny light industrie ireny toa ny fanaovana zone franche, dia fanaovana zone franche ana akanjo no natao izay namididina ny renivohitra Antananarivo ihany. Satria namoana teo nisy concentration de population fa teo koa no nisy ny infrastructure capable de soutenir ireo fotodrafitrasa izay ahafahan'ny olona manangana ilay zone franche. Manahoana momba an'izay amin'izao fotoana izao? Tsy resahana mihitsy an'izay. Raha miresaka izany ny olona rehetrarehetra tehiteny amiko hoe hanao décentralisation effective, hanao resaka fédéralisme dia manontany tena. Manontaniana areo tena amin'ireny lazain'ny olona ireny hoe mitombo be ny croissance démographique ity. Tsy vitan'izay tompoko. Mila analyse lalina be izany ahafahanao mandinika hoe inona ny orientation politique ho raisina, inona ny orientation en termes de formation, adéquation, emploi. Miresaka fotsiny tsika ohatran'izao, tena raha ohatra hoe adéquation, formation, emploi, 1 sur 10 000 personnes na malagasy no manana tôbila. Raha miakatra 1 sur 1000 ilay izy dia manahoana izany filana? Fa tsy ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Miresaka fampianarana sy ny filana izany rehetrarehetra izany ohatran'izao fotsiny lalovana fotsiny izy fanao relance économique tsika. Tonga saina be teboka voalohany izay. Ohatran'ny malahelo mivan'ny le mpanao politika ilay izy hoe wow. Izay mazany efa fovia zany nanao ary mitaky hoe mila sérieux amin'ny fanjakana. Petraka hoe teboka faharoa, zavatra tokony mahafinaritra sa manahirana be ny lazainy lay minitry ny toe-karena sy ny vola. Nanaiky hoe ny Banque mondiale, nanaiky ny Banque mondiale fa hanao alignement amin'ny projet-ny amin'ny filana Madagasikara. Tena wow, inona ny tsy azakazanareo? Inona ny tokony ataonareo amin'izany? C'est formidable. Qu'est-ce que vous allez faire? Fa ao anatin'ilay dia mihodina ilay resaka satria tsy miainga, tsy piako. Mihodinkodina fotsiny ilay resaka satria tsy miainga amin'ny zava-misy. Ny asa mandrarahako eto amin'ity efa 3 taona 5 taona izao dia miteny fotsiny ahoana ireo projet amin'ny Banque mondiale ireo, ahoana ireo projet Banque mondiale ireo, tsosa manandeha fotsiny ve
sa makaiza ny filàny malagasy. Teboka roa no averiko aminareo amin'ity andeha faharoa resako ity. Voalohany indrindra ho a firy amin'ireo projet an'ny banque mondiale reo any ny tena mitodika andeha amin'ny atao hoe investissement productif. Firy manao any projet-ry ny banque mondiale, manao ny FSRP, manao ny mionjo. Fa rehefa jerevanao reny projet rehetrarehetra reny dia tsy misy ny atao hoe investissement productif. Alinenareo hoe alinentsika amin'ny filàny malagasy ny projet amin'ny banque mondiale na fanontaniana ange ministra, fanontaniana ngeza be. Comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? Faharoa, avoakako daholo hoe manahoana moa izy daholo mahazo ny contrat amin'ny banque mondiale. Ohatriny ahoana tsy azahoany gasy an'ireny contrat volabe reny. De miteny aminareo ohatra fotsiny resaka lalana ao anatin'ny lalana ray manontolo. Dans tous les projets ayant trait à la construction routière, Madagascar avait emprunté dans à concurrence de 611 millions de dollars rakely indrindra. Maninona no ohatran'izao ny etan'ny lalana tsara vita zao de ny RN 44 miala Moramanga Vodiala. Fa nandanina ohatrin'ny zay. De maninona tsy maintsy sinoa no mahazo ny contrat rehetrarehetra. De maninona tsy atao questionnement re contrat reo. De vous disant oui, merci à vous, monsieur Atousek. Merci d'écouter les Malagasy. Mais les Malagasy doivent maintenant développer une intelligence rapide. Poum! 5 secondes ohatrany fanaon'ny olona. Ina daholo ny ilaina. Aiza daholo mandeha. Tsy resaka fotsiny tsika zao hoe midokodina mila valina sisy ny président. Tsy ahita valinareo. Commencez par le commencement. Revoyez en détail tous les contrats, tous les projets de la Banque mondiale, ainsi que tous les contrats qui ont été signés, approuvés et mis en œuvre. Sans en miteny fotsiny hoe tsika nadala. Manao contrat sinoa tsika ny engin fidona amin'ny volapisaitsika. Fa tsika tsy manana inona. Manao contrat tsika amin'ny Banque mondiale fa ny institution claire tsika fo FIFA, LNTPB sous-contractant an'ny vahiny. De misesy daholo tsika. Sasany miteny eto. Merci à vous, monsieur Atousek. Merci de nous avoir écoutés. Il faudrait à la partie malgache de se ressaisir et de commencer par les commencements de leurs devoirs. Revoir en totalité les projets actifs et en cours de négociation à Madagascar. Makasitraka anareo. Lava be ny filàna. Fa raha tsy zany ny malagasy de mbola lalaova ny mpanao politika amin'ny resaka maloto. Ho an'ny aspirant politicien, ho an'ny olona rehetrarehetra, ho an'ny tambajotran' olombanina. De hoy zany hoe militsika menakavy zao. Manery ny mpitondra antsika hijery an'ireny tsosa atao reny. Hijery maika be masy mahiratra, masy maranitra, inona tsy mety. Makasitraka antsika rehetra. Mirary soa foana.